Ny drafitr'Andriamanitra tany am-boalohany. Izany no dindinika anasako anao am-pitiavana amin'ity maraina ity. Ny mpiara-mianatra namalaisany miaraba antsika ilay amin'ny alaran'i Jesosy tafahoana somatsara amin'ny lalana izao fandarana izao. Findrifaliana ny fo mahitanao miaraka aminao ary ny fahasoavan'ny tompony eo aminao sy ny ankohonanao ary ny fiadanany ampitoeriny hatrany eo amintsika tsirairay avy. Andeha hiaraka hivavaka isika raha hanomboka izao dindinika izao. Ray be fitiavanao, misaotra anao izay noho ny amin'ity fotoana sarobidy ity indray izay fampiresahana aminao, ifankahitana samyzahay ihany koa. Mangataka anao izay mba amila ny elokay, hanadio anay ary aoka ny fanena masina no ampitoerina ao am-temponay. Ka raha andray izany teninao izany izay dia izany fanahy izany no hanazava ny teninao. Ka hitondra soa ho anay izany amin'ny anaran'i Kristy nangatana vavaka. Amen. Minao fa efa nomboka fahombavanao ilay andinin-tsoratra masiny. Exodosy toko faha 20 ka manomboka amin'ny andininy 2:20 izay manao hoe arody Jehova tamin'i Mozisy, izao no lazaonao amin'ny zanak'Israely. Ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo. Koa aza manao Andriamanitra volafotsy na Andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko. Tena miteny Andriamanitra manao hoe aoka re tsisy andriamanin-kiafa ankoatran'Andriamanitra eo amintsika tsirairay avy. Ny drafitr'Andriamanitra tany am-boalohany. Ao amin'ny Exodosy toko 7:20. Exodosy toko 7:20 ka manomboka amin'ny andininy 20 no ahitantsika ny drafitr'Andriamanitra. Ny niantohan'Andriamanitra hiaro ny zanak'Israely ary hampionina azy soamantsara amin'ny tany Kanana. Rehefa mamaky an'ity andinin-tsoratra masina ity isika dia ahitantsika fa tsy fikasan'Andriamanitra ny adin'ny Israelita mba ahazahoany tany vaovao fa natao homena azy izany fanomeza. Efa nampananten'Andriamanitra tamin'ny Isaka sy Abrahama ary Jakoba. Tokony ho raisina ho fanomezana manokana avy amin'Andriamanitra izany tany fampanantenana izany. Tadidinao ve fa Andriamanitra mihitsy no nanomeny modely ny fomba ny ampitanany ranomasina mena, hanehoana ny fomba ahazahoana ny tany nampanantenaina. Andriamanitra mihitsy no nianto fa reto vahoaka reto kosa dia nangina ary nanome azy ireo ny fandresena. No tanteran'Andriamanitra ilay teny amin'ny Exodosy 4:20 aokandroso. Jehova iady fa ianareo kosa angina. Resy ny Egyptianina satria niditra an-tsira tamin'ny fomba mahagaga Andriamanitra. Fantatsika ihany koa, tahaka izany koa tamin'ny andron'ny Sankeriba, mpanjakan'ny Asiriana, izay nanana fitaovam-piadiana mahery vaika sy tsara ofana, kanefa dia resin'Andriamanitra. Tsy nila niady akory ny Israelita tamin'ny fotoana io, kanefa dia nandresy. Tahaka izany ihany koa, nandresen'Andriamanitra rehefa nino ny ten'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia, ny mpanjaka Ezia dia nitondra fandresena izany. Izany no fikasan'Andriamanitra. Izany ny fandaminan'Andriamanitra. Nampahafantarin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa tsy omena antaranany avy hatrany ilay tany nampanantenana raha tsy atao aoriana ny 400 taona. Nahoana? Satria fantatr'Andriamanitra ny nahasoany zanany reto. Nisy ifandraisany tamin'ny faharatsian'ny mponina tao Kanana mantsy izany toe-javatra izany. Ny asa namina fo tamin'ny mponina tao Kanana, tao amin'ity tany Kanana ity n'Andriamanitra. Nanome azy ireo fotoana ibebahana, saingy nikomby tamin'Andriamanitra hatrany izy ireo. Ka dia vonin'Andriamanitra hiditra an-tsihitra ary hanomeza ny tany izany ho an'ireto vahoaka ireto. Inona no nataon'Andriamanitra? Entina manatanteraka an'izany,
Inona ny fomba ataon'Andriamanitra, inona ny drafitr'Andriamanitra hatrany am-boalohany amin'ny fitantanana ny fiainana zanak'Andriamanitra, fitantanana antsika dia izao nolazainy 19:20. Indro izao maniraka anjely eo alohanao hiaro anao, iny an-dalana sy hitondranao any amin'ny fitoerana izay namboariko io. Maniraka anjely Andriamanitra, tsy izy io iraka io. Le anjelin'Andriamanitra ho iraka, Jesosy Kristy io. Jesosy mihitsy no nitarika ny zanany. Jesosy mihitsy no niady ka nahatonga ny fandresena. Ary raha tianao ny mba ahazo fandresena androany, avelao Kristy no hitarika ny lalanao. Izy no mpitarika. Ny anjaranao dia izao, mitandrema eo anatreny ka mihaino ny feony. 1:20. Aza mampatezitra azy, fa tsy hamela ny fahotana roa izy, fa ny anarako no ao aminy. Fa raha hihaino ny feony tokoa ianareo ka hanao izay rehetra ho lazaiko, dia ho fahavalonao sy ho rafon'ny aho. Fa andeha eo alohanao ny anjeliko, ka hitondranao any amin'ny Amorita, ny Hitita, ny Perezita, ny Kananita, ny Vita sy ny Jebosita, ary dia fongorako ireny. Avelao Kristy eo alohantsika tsirairay avy. Izy no andraona androany eo amin'ny fiainanao. Izy no androafo aminao noho ny alina. Avelao izy no hitarika. Hitantsika tsara ny zavatra nitranga. Fa indro niditra antsihitra Andriamanitra. Jereo inginy 1:20. Ampandeha ny fatahorana eo amin'ny loko aho, ka ampifanaritaka ny firenena rehetra izay naleko, ary ampiambo ny fahavalonao rehetra. Dintoy. Ary ampandeha fanenitra eo anoloanao, ka androaka ny Vita, ny Kananita, ny Hitita eo anoloanao. Tsy androaka azy eo anoloanao, ao fandrao laon-tany, fa tsy kelikely. Fantatsika tsara fa tsy niady reto vahoakan'Andriamanitra reto, fa Andriamanitra mihitsy no hiditra antsehatra ka nandositra ny alan-taniny reto foko izay nikomy tamin'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, ny drafitr'Andriamanitra hatrany am-boalohany ho anao, dia izy no te hitarika eo alohanao. Maniraka ny anjelin'ny Andriamanitra, andefa iraka Andriamanitra. Tsy iza io iraka io, fa Jesosy Kristy. Raiso ho tompon'ny fiainanao Jesosy androany. Raiso ekeo ho mpitarika ny fiainanao izy amin'ity androany ity. Aleo izy no hialo lalana, satria izy nefa niteny, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Avelao Jesosy no hitarika antsika androany. Zany no drafitr'Andriamanitra. Ary rehefa navely hitarika eo aloha Andriamanitra Kristy, dia ho azontsika ny falesena. Fa raha mifanohitra amin'izany kosa isika, dia mety mifanohitra amin'izany no azo sy ny tonga eo alohanao. Andriamanitra ne hitay anao, ka avelao Jesosy hitarika eo alohan'ny fiainanao. Tompony hombanao amin'izany drafitr'Andriamanitra hatrany am-boalohany izany hivavaka isika. Misaotra Tompo, noho ny drafitra hatrany am-boalohany ataonao amin'ny fiainany tsirairay avy. Ianao tokoa no efa naniraka ny anjelinao Jesosy mba ho eo alohanay, ao arianay. Izy no andrao, izy no andriafo, izy no alfa, izy no omega, izy no fiandohana sy fiafarana ny fiainanay. Apetraka mpila tananao androany ny momba anay Kristy, ka irinay na iza izay misy anay, dia eo mandrakariva ianao. Aoka izany no ampitraka anay, aoka izany no ampahery anay. Anaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen.